aoka iaraka ivavaka isika tompoko. Sotranao zay ry Andriamanitra rainay io. Rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy anay. Natraranay indray ty maraina-baovao ity, azoana mandre ny teninao ary azonao mampahery anay. Mifaly amin'ny famonjenao. Mametraka eo am-pelatananao ny fiainan'ny vahoakanao any amin'ny satokatrano any, amin'ny toerana izay andrenesany ny teninao. Jesosy eo mamindra-po aminay amin'ny tsy fataterahana ary manadiovanay amin'ny rano soa. Dia tonga ny fotoana andrenesana ny teninao, dia mangataka ny fanenao masina hanokatra ny fonay ary handraisanay izany teninao izany amin'ny fahafenoany, mba hiteraka finoana sy fahatokinanao izany. Dia mangataka indrindra koa mba hanana fibebahana marina izay, ary indrindra mba tsy ho tamana amin'ny ota, fa mba ianao Jesosy Kristy no hitokianay na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana. Dia mitenena ary fa mihaino izay mpanomponao, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Faly miara-mitondra rehetra ry havana, natratrandray ty Maraim-baovao ny talata 5 Mey taona 2024 ity. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika dia ao amin'ny Hebreo 4, andininy 4 ka tamin'ny 9. Hebreo 4, andininy 4 ka tamin'ny 9. Mivaky toy izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Koa satria isika manana Mpisoronabe lehibe izay lasa namaky ny lanitra, dia Jesosy Zanak'Andriamanitra. Aoka isika hihazona ilay nekentsika, fa isika tsy manana Mpisoronabe izay tsy mahay miara-mitondra ny fahalementsika, fa izay efa nalaim-panahy tamin'ny zavatra rehetra tahaka antsika, kanefa tsy nanana ota. Koa aoka isika hanatona ny seza fiandrianan'ny fahasoavana amin'ny fahasahiana, mba azoantsika famindram-po sy ahitantsika fahasoavana ho famonjena amin'izay andro mahaory. Ray masonao manamasinana amin'ny famarinana, ny teninao ny famarinana. Amen. Ry havana malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Foto-kevitra lehibe izay atolotry ny tenin'Andriamanitra antsika ry havana dia ny hoe mifalia mandrakariva amin'ny tompo hoy izao indray mifalia. Anontany antsika ankizy hoe aiza ho aiza reny misy an'izay tenin'Andriamanitra izay. Omeko anareo ny boky Filipianina no misy azy, azonareo jerena ao atokantrano ao izay. Dia ny hoe mifalia mandrakariva amin'ny tompo hoy izao indray mifalia. Raha hitantsika amin'ilay film le hoe Jesosy iny, dia ny hoe maty isika. Miavaka, isan'ny feo miavaka ao anatin'iny horonan-tsary iny izay. Fa amin'ity an'io ty kosa dia tsy izany no ho tenentsika, fa manao hoe avitra isika, avitra isika. Izany no anton'ny fifaliantsika, izany no mahafaly. Ka hitarian'ny tenin'Andriamanitra antsika hoe mifalia mandrakariva amin'ny tompo hoy izao indray mifalia. Tena fifaliana lehibe ho an'ny Jiosy ny andro firavoravoana lehibe izay nidiran'ny Mpisoronabe tao amin'ny masina indrindra. Inona no anton'izany firavoravoana sy fifalimbe izany? Tsy hafa ry havana fa ny nitondrahan'ny Mpisoronabe fanatitra ho ao amin'ny altara ao amin'ny masina indrindra, ka ahazona famelan-keloka noho izany. Io no andrandrain'ny vahoaka, io no mahatonga ny vahoaka hiombi-pifaliana. Mihoatra lavitra noho izany ry havana ny fifaliantsika, satria manana Mpisorona be lehibe isika, ary tsy hoe niditra nakao amin'ny masina indrindra tao amin'ny tempoly ihany, fa lasa namaky ny lanitra.
lasa namaky ny lanitra dia Jesosy Zanak'Andriamanitra. Lehibe lavitra noho ny Mpisoronabe tao amin'ny testamenta taloha Jesosy. Satria Zanak'Andriamanitra izy, satria Andriamanitra izy. Zany no Mpisoronabe atsika. Mpisoronabe avy amin'Andriamanitra, ary Mpisoronabe izay nolazain'Andriamanitra hoe zanako ianao, zaho niteraka anao androany. Ianao dia atao hoe Mpisoronabe araka ny fanaon'ny Melkizedeka, zany hoe natao tamin'ny fiandrianan'ny. Andriamanitra nianiana, fa Jesosy Kristy no Mpisoronabe atsika. Izy no nanendry an Jesosy ho Mpisoronabe atsika. Araka izany ry havana, izany no fototry ny fifaliatsika, satria voatendry ny Mpisoronabe lehibe dia Jesosy Kristy ho Mpisoronabe atsika. Ary araka izay voalaza ny tenin'Andriamanitra eto dia nakao amin'ny masina indrindra ao an-danitra, tsy ilay masina indrindra tao amin'ny tempoly, fa masina indrindra ao an-danitra dia amin'ny tempoly tsy natao tanana izany. Araka izay voalaza ny Hebreo 1:7, fa niditra eo anatrihan'Andriamanitra izy hanao fanadiovana afaka ny fahotana. Izany ary ny Mpisoronabe atsika, tena niditra ao amin'Andriamanitra, fa tsy niditra tao amin'ny tempoly tao Jerosalema, fa niditra ao an-danitra. Dia tena Mpisoronabe tokoa Jesosy, fa Mpisoronabe tanteraka izy. Ary izany indrindra no ifaliantsika sy ravoravoantsika. Ka hoy ny tenin'Andriamanitra eto hoe aoka isika hihazona ilay efa nekentsika. Inona zay nekentsika zay? Inona no azontsika? Tsy hafa ry havana fa ny fisoronana ho fanavotana antsika zay nataon'i Jesosy. Hihazona izany isika, hanaiky izany isika, dia hiorona tsara amin'io. Ary zay indrindra no dikany hoe mifaly, mihazona tsara, velona tsara ao amin'ilay efa namelomana antsika, ao amin'izay efa nanavotana antsika. Ny olona tokoa mantsy no mendrika ho faty, isika no mendrika ho faty, isika mpanota mendrika ho faty noho ny fahotantsika. Nefa navelan'Andriamanitra hanatitra biby ireo tao amin'ny testamenta taloha mba hahazoany famelan-keloka, satria no heverina ho mitondra ny fahotan'ny olona iny biby zay nisolo azy iny. Ary no vonoina izany biby izany, nalatsaka ny rano, dia na izany mba hazony jiosy famelan-keloka izany. Fa araka ny tenin'Andriamanitra hoe fa raha tsy misy raha latsaka dia tsy misy famelan-keloka. Inona moa ny hevitra izany ry havana? Ny hevitra izany dia izao: ao amin'ny rany aina, aina no avotana, ary zany fanavotana ny aina zany dia tsy maintsy aina koa ny solony, aina solony ny aina. Lay ain'ilay biby zany no solony ain'ny olona mpanota. Zany ny tao amin'ny testamenta taloha, fa tandindo ny zavatra ho avy ihany zany, fa tsy nahavonjy ny ain'ny olona ny ain'ny biby zay natao fanatitra, satria biby zany tsy afaka nisolo ny ain'ny olona zany, ka dia mila olona isolo azy ny ain'ny olona. Kanefa olona iza no afaka isolo antsika? Raha olona samy mpanota no fampisolo dia tsy misy famonjena amin'izany. Ary zany indrindra no nilana any Jesosy, ilay Zanak'Andriamanitra masina, ary voalaza eto fa tsy nanana ota. Ary zany indrindra no nilana ny fahatongavany ho nofo, mba hitovy karazana amintsika ny mpamonjy atsika. Araka izany ry havana, io indrindra no nandatsahany Jesosy ny rano, nanavotana ny aintsika, satria ny ainy Zanak'Andriamanitra no nafohiny teo amin'ny hazo fijaliana. Araka izay voalaza ao amin'ny Romanina 5:5, fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika, fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Ny fahotantsika no nahafatesany Zanak'Andriamanitra, no nahafatesany ilay Mpisoronabe atsika, zava-dehibe zany. Ary
noho ny fahotantsika dia izany indrindra no nahafaty azy. Tena mpisolo ny mpanota izy, ary zany no ifaliantsika satria manana isika, manana ny Jesosy. Ny Mpisoronabe antsika tokoa dia mahay miara-mitondra ny fahalementsika. Ny fahalementsika dia eo ny indrindra ny fahotantsika. Fa noho izany fahotantsika izany dia alaim-panahy koa isika. Arak'izany Jesosy Kristy dia tsy nanana ota, kanefa dia nanaiky ho alaim-panahy. Nanaiky ho alaim-panahy izy. Kanefa tsy voafitaka na lavon'izany fakapanahy izany, fa nandresy mandrakariva ny fakapanahy. Zany ry havana, ny Mpisoronabe antsika, sady Andriamanitra tokoa izy, no olona tokoa ny Mpisoronabe antsika. Ny Mpisoronabe tao amin'ny testamenta taloha dia olona ihany, nodidin'ny fahalemena ihany. Fa ny Mpisoronabe antsika kosa dia sady Andriamanitra no olona. Ny fahatongavany olona nanandramany ny zavatra izay mampahory antsika mpanota. Inona ny mampahory antsika? Ny ota, ny fahafatesana, ny fahaverezana, ny devoly, zany no mampahory antsika. Ary Jesosy izay tsy nanana ota, masina, tsy nisy loto, nandresy ny fakapanahy, zany no miady ho antsika. Ary dia voalaza ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny faminanian'i Isaiaza fa nokasaina natao tao amin'ny olomeloka ny fasany, nefa teo amin'ny mpanan-karena izy rehefa novonona, na dia tsy nanao ratsy azy izy, ary tsy nisy fitaka teo ambavany. Isaia 3:15-9. Tsy nanana ota tokony jaliany sy hahafaty azy Jesosy. Fa noho ny amiko sy ny aminao izay mpanota, izany no nahatonga azy hijaly sy ho faty teo amin'ny azo fijaliana. Ny Mpisoronabe tao amin'ny testamenta taloha dia nitondra fanatitra noho ny ota ny tenany, satria araka ny voalazantsika teo dia mba ho didin'ny fahalemena, mpanota tahaka ny olona rehetra izy. Ary zany no nataony dia satria tsy afaka nitondra ny heloky ny mpanota ireo Mpisoronabe ireo, fa Jesosy kosa dia tsy mba nitondra sorona, tsy mba nitondra fanatitra ho atao sorona zay ho an'ny tenany, fa izao ny tenany aza ny nataony ho antsika. Zany ry havana, Jesosy tsy mila sorona ho avy aminy hanala ny otany, satria masina izy, tsy misy ota, araka izay voalazan'ny tenin'Andriamanitra eto. Fa noho ny fitondran'ny ota atsika, dia zany nanaovany sorona ny ainy, nanaovany sorona ny tenany. Satria Andriamanitra izy dia manan-kery mandrakizay ny asa izay nataony. Satria olona izy dia afaka iray amin'ny olona ho fanavotana azy, afaka novonoina, afaka izay rehetra natao taminy dia tanteraka izany. Kanefa nataon'Andriamanitra loha ranom-pamonjena izy. Nataon'Andriamanitra loha ranom-pamonjena izy satria io no Zanak'Andriamanitra malalany, masina, ary zany indrindra no nahavitany famonjena ho antsika. Io ary no antony firavoravoantsika, io no antony ifaliantsika ry havana. Ary izay mbola ifaliantsika koa dia hoy ny tenin'Andriamanitra eto hoe aoka isika hanatona ny seza fiandrianan'ny fahasoavana amin'ny fahasahiana. Fahasahiana ahoana moa? Izany dia maneho amintsika hoe fahatokiana. Amin'ny fahatokiana no hanatona antsika ny seza fiandrianan'ny fahasoavana arak'izany. Izany fanatonana ny seza fiandrianan'ny fahasoavana zany dia tahaka n'ilay fanatonana ny alitara hanatitra teo. Ka isika kosa dia hanatona any Jesosy, hanatona any Jesosy isika amin'ny fahatokiana, hanatona ny seza fiandrianan'ny fahasoavana ao amin'Andriamanitra. Satria ny Mpisoronabe isan'izany iarona izay nitenen'i Mosesy hoe manatona ny alitara dia manatera ny fanatitra ao noho ny ota sy ny fanatitra hodoranao, ka manaova fanavotana ho an'ny tenanao sy ho an'ny olona. Arak'izany dia tsy ny Mpisoronabe ihany no hiditra ao amin'ny masina indrindra,
no hiditra amin'ny seza fiandrianan'ny fahasoavana, fa ny olona rehetra izay matoky, izay matoky io fanavotana lehibe izay nataony Jesosy ho azy io. Ho an'izay nandray izany, koa izany no atolotry Jesosy anao anio, mba hahatonga anao hianko ny fifaliana ihany koa. Fifaliana sy ny faharavoravo-pamonjena no ataon'Andriamanitra ho antsika, ry havana malala. Fahasoavana tokoa izany izao andro itoerantsika izao fahasoavana tokoa, satria raha izao mpanota, raha isika mpanota no afaka hanatona ny seza fiandrianan'Andriamanitra masina. Manahoana ny asarobidiny izany, ry havana malala? Fa izay zavatra lehibe koa dia izao, ny fanavotana izay nataon'i Jesosy dia tena fanavotana mandrakizay, neken'Andriamanitra, ary vao nanao izany izy dia nahavita mandrakizay. Arak'izany ry havana, dia Kristy no fihavanantsika. Hoy ny Efesianina 2:2-4. Izy no fihavanantsika, ny hazo fijaliana no nanaovany izany fampihavanana izany. Ary aveo Golgota no mianga ny famonjena ny mpanota, ary Jesosy Kristy ilay voaombo no mpamonjy sy fototry ny famonjenantsika. Ary marina ny teny voalaza amin'ny Hebreo 5:5 hoe, loharanom-pamonjena mandrakizay ho an'izay rehetra manaraka azy Jesosy. Loharanom-pamonjena mandrakizay ho an'izay rehetra manaraka azy Jesosy. Ry havana malala, nahoana ianao mbola ho fatika etaeta ihany? Nahoana ianao mbola miaina ivelany izany loharanom-pamonjena izany? Fa izao, amin'ity anio ty, dia atsony Jesosy ianao hanatona ilay loharanom-pamonjena, ary hianoka ao anatin'izany famonjena mandrakizay izay atolotry Jesosy anao izany. Fifaliana lehibe tokoa ho an'ny olona rehetra ny amin'izany famonjena izany. Mba azoantsika famindram-po sy ahitantsika fahasoavana ho famonjena amin'izay andro mahory. Hoy ny tenin'Andriamanitra eto, ny famindram-po izay angatantsika amin'Andriamanitra eo amin'ny seza fiandrianan'ny voninahiny dia ny famelana ny helontsika. Fa io no hevitra mampisaraka antsika amin'Andriamanitra, io no mampiafina ny tavany amintsika. Fa izao indrindra no vaovao mahafaly ho antsika, dia ny famelana ny helontsika noho ny amin'i Jesosy Kristy dia mahazo mangataka izany mandrakariva isika. Hoy Jehovah Tompo, avia ary fandahatra isika, afaka mifandahatra, afaka mifanatrika fanatritava amin'Andriamanitra. Satria na dia tahaka ny jaka aza ny fahotanareo, dia ho fotsy tahaka ny oram-panala, na dia mangatrakatraka tahaka ny sily aza, dia ho fotsy, dia ho tahaka ny volon'ondry fotsy. Isaia 1:5. Izany no teny famelan-keloka, tsy hoe teny tononona fotsiny, fa teny tanteraka eo amin'ny fiainana izay hanonona azy izany. Ary amin'izay andrianesanao izany, dia tanteraka eo amin'ny fiainanao izany. Indraindray isika mety mieritreritra hoe, dia efa be loatra zao fahotako zao, efa tahaka ny jaky, efa tahaka ny sily, mena midorehitra izany. Dia hoe ianao hoe tsy ho fotsy itsony angambo ity, tsy hisy anadio itsony ity, fa izao ampy anadio anao ny rahan'i Jesosy, ampy anadio anao ny rahan'i Jesosy. Avitra ianao, voavela ny elokao. Izany no ataon'i Jesosy aminao ry havana. Inona moa no ampitanondrika anao amin'izay fahotana izay mety hanaovany devoly anao, ho taingombosina ka andatsany anao amin'izay mety hoe nahasolafaka anao. Manangana anao Jesosy androany, manome anao ny fifaliany noho ny alehibe ny fitiavan'Andriamanitra izay ao amin'i Jesosy Kristy tompontsika, no anolorany anao ny fahasoavany mahay-maim-pona ho anao izany. Araka izay voalaza ny tenin'Andriamanitra hoe ampy ho anao ny fahasoavako. Koritianina 2:12-7. Ampy ho anao ny fahasoavan'i Jesosy, azo antoka izany, ary aoka isika hanatona an'ilay seza fiandrianan'ny voninahitr'Andriamanitra. Ny fiverenantsika na ny fanatonantsika amin'izay fotoana izay dia tahaka ny fiverenan'ny zanaka amin'ny ray. Dia ny ray be fitiavana, ny ray izay tena tia ny zanany. Izany indrindra ry havana ny fahasoavana izay atontsika. Ka hoy ny mpanao salamo hoe,
fahasoavana sy famindram-po no anaraka ahy amin'ny andro rehetra hiainako. Salamo 7:9. Ao amin'ny Jesosy Kristy no igoatsika ny areniny fahasoavana, ary ao no mahasambatra atsika, ao no mahafaly atsika ry havana. Ry havana malala, amin'izay vokatsoan'ny fahafatesana sy ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty, dia ny igoatsika ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny famindram-pony. Izany no fiainana amin'izany famonjen'Andriamanitra izany. Jesosy dia tsy vahiny amin'ny fahoriana ny fahoriantsika, fa izao onena antsika izy, tena onena antsika izy, ary vonona hampahery atsika amin'ny andro mahaory. Andro mahaory tokoa izao, andro izay mahatonga ny finoana an'Andriamanitra mety tsingevana amin'izay mety ho fahasarotana eto amin'izao fiainana izao, ary mahakely finoana aza ho an'ny maro. Ry havana malala, Jesosy Mpisoronabe atsika dia mifona ho antsika noho izany. Inona ny fifonany ho anao? Inona ny fifonany ho antsika? Ny mba handrosoa atsika amin'ny marina, andresentsika ny fahavalo, ary aharitra amin'ny finoana isika mandra-pahafatantsika. Io no kendren'Andriamanitra ny amin'ny fampaherezana amin'ny alalan'ny vavaka izay ataon'ilay Mpisoronabe atsika ao an-danitra mandrakizay. Ny ahatonga atsika handroso amin'ny marina ary handresy ny fahavalo, aretatsika amin'ny finoana mandra-pahafatantsika. Mbola mpanota be ihany tokoa mantsy isika ry havana, ary ny devoly dia miapanga androaman'alina antsika. Kanefa Jesosy ilay niakatra ao an-danitra dia nitondra ny rany fanekena ho ao an-danitra. Arak'izany dia ny rany Jesosy no asehony izany fiampangana rehetra ataony devoly izany, ka mangina ny fiampangana rehetra. Ary hoy ny tenin'Andriamanitra hoe, izaho nangataka ho anao mba tsy ho levona ny finoanao. Tenin' Jesosy tamin'ny Petera izany, ao amin'ny Luka 2:2-3. Raha ny fandavan'i Jesosy raha ny fandavan'ny Petera any Jesosy, dia efa levona ny finoany, ary efa maty, efa tena hoe very mandrakizay izy. Kanefa noho ny hataka izay nataon'i Jesosy ho azy, dia hoy Jesosy, tsy ho levona ny finoanao. Arak'izany dia nahazo famindram-po tokoa Petera, fa ianao koa dia mbola mahazo izany ankehitriny, ary tsy ho an'izay mino an'i Jesosy ihany no ifonany eo ankavanany ray, fa ho an'izay tsy mino ihany koa, mba hibebaka amin'io fahotana io. Ry havana malalo, ianao na sendra mba nandre izao toriteny izao ianao, na iza dia atsony Jesosy hanatona azy, na mino na tsy mino an Jesosy. Fa raha mino an Jesosy ianao, tiany ho ampahireziny. Raha tsy mino an Jesosy ianao, tiany mba hibebaka hiala amin'izao tsy finoana izao. Fa ho faty tokoa izay tsy manana an Jesosy ho Mpisoronabe, ary tsy mba hanam-pifaliana na eto amin'izao fiainana izao na amin'ny fiainana ho avy. Ho feny izany tenin'Andriamanitra izany ary ry havana, dia izao: ny rany mpamonjy ao an-danitra no mitaraina ho an'ny mpanota, ka mangataka famindram-po ho azy. Ry havana malala, mba renao va zany taraina ny mpamonjy ao an-danitra izany? Taraina izay nonony amintsika mpanota, mbola mangataka famindram-po ho antsika. No tanterahan'i Jesosy tamin'ny dirany tao an-danitra, nitondra ny rano tenany ho fanatim-pifonana ny faminaninana ambara ny nidiran'ny Mpisoronabe tao amin'ny masina indrindra. Tanteraka ny hoe ny Mpisoronabe izay niditra tao amin'ny masina indrindra dia tanteraka tamin'ny diran'i Jesosy tao an-danitra izany. Izany no iterany voavonjy ao an-danitra an' Jesosy hoe, fa voavony ianao ary ny rahanao no nanaovanao fanavotana ho an'Andriamanitra, ary olona avy amin'ny fokom-pirenena rehetra sy ny samy hafa fiteny
sy ny olona ary ny firenena rehetra. Araka ny Apokalipsy 5:5. Jesosy no fototry ny fifaliana mandrakizay ary mifalia amin'ny tompo hoy izao indray mifalia. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina izay tamin'ny taloha indrindra kao mandrakizay. Amen. Ray sy ny fitahina. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ray, ny firaisana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny Amen.